Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène kosa no candidat filoham-pirenena ny vondrona politika Lezazy tapaka nandritra ny fivoriam-be ity vondrona politika ity moa izany dia arahantsika ny fanambarana mikasika an'izay iarahana amin'ny Lovamanantsoa sy Christian Rakondramanga. Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène no candidat hirotsaka filoham-pirenena avy amin'ny groupement Lezazy. Natolotry ny vondrona politika Lezazy ho candidat ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène filoha nasionalin'ity vondrona ity. Tapaka nandritra ny fivoriam-be izay nitanterahan'ny Lezazy sa ny alatsinainy lasa teo zany. Nampahafantarina nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay natao tetsy Antaninarenina io maraina io izany fanapakevitra zany. Za dia afaka milaza amin'izao fa mba mpanao politika matianina satria matohatsy fonctionnaire hatram'izay nanana fahaizana vitan'izany aho ka raha nanindry aho ny fivorian'ny Lezazy assemblée générale dia nisafidy aho ka nanolotra aho hitondra ny faneva hitondra ny fanion ny Lezazy hilatsaka président ny candidat président de république dia tsy miambo didy aho mon général. Mikasika niezaka fampihavanana tanterahany FFKM dia nilaza Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène fa tsy mahatoky satria tsy ahomby io fivoriana io. Mikasika ny fanendrenao candidat Andriamatoa Ravalomanana lalao kosa dia nilaza ny tenany fa tokony hivory ny parlementaire ary anao lalàna manokana mba ahafaha Andriamatoa Laloa Ravalomanana milatsaka. Izany ny tena atao hoe fihavanana araka ny nambaran'Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène.